efa nilaza fa tsy voatery atsiaro aharitra vao maharitra. Zay tsapantsika dia zavatra hafa mihitsy zany, fa zay ataontsika koa dia tantara hafa. Tsy voatery atsiaro asa tsara vao manao asa tsara. Sika zao androany hariva iresaka mikasika ny enimpisainana diso fahadimy dia ilay hoe tena efa tsy mandry zany tsony Andriamanitra mila manao zavatra ianao zao, tena tsy mandry izany tsony toetra sy toe-tsaina tsy faharetana izany. Firy aminareo zao nefa nandraonao zany Andriamanitra raha tsy manao zavatra eo ianao za hiala. Andriamanitra raha vao tsy voalaminao anatin'ny andro manaraka eo ty hiala eto zao ilaza aminareo zao tsy mba manatitra n'Andriamanitra akory zany. Arak'izany dia tena miome izy angamba. Ny tsy faharetana dia vokatry ny firariana. Dia velako isaitsain'izany kely nareo. Sika mihevitra fa mila mahazo zay ilayntsika zao dia zao. Ary tsy mba misaina akory sika hoe Andriamanitra ne mahalala lavitra noho isika. Angamba izy manana planina izay mety koa noho izany. Ary angamba ninona izay lalovantsika eo ka tsy ahazontsika valiny arak'izay fotoana tadavintsika dia mety izay mihitsy no mbola ilaina alovantsika kely aloha, satria manangana ozatra ara-panahy ao anatintsika zany, manenjana ny finoantsika dia mamelatra antsika ho izay olona ilan'Andriamanitra antsika marina hiasa ho any amin'ny ho avy. Mila mianatra mantoky an'Andriamanitra sika dia milaza hoe za mino fotoanako fa eo an-tananao. Iverintsika fa mendrika zavatra hafa noho izay fananantsika sika. Sika zany tsy mba te hiandry zavatra zany mihitsy na ho sampotsamponana. Sika aza tsy hilatra akory rehefa andony vidin'ny zavatra novidintsika dia haintsika rehetra rehefa mbola misy manairana azy iny mpivarotra ka sendra miala kely indray na koa mpivarotra vaovao ka tsy mbola tena mahay izay zavatra ataony loatra izy. Manana lakoroa eo mitendantsika sika fa ny toetrantsika tsy mendrika loatra ho kristianina indraindray. Samy mahalala izay ataontsika daholo sika ny amin'ny embouteillage. Amen. Dao inona le fingonongononana. Amen. Ka ny faharetana tena zava-dehibe. Baiboly milaza hoe rehefa tena zana toetra ny faharetana ary tena tiako ty tena ho lasa olona tsy mba ory ninina ianao. Dika teny hafa aza nanao hoe rehefa zana toetra ny faharetana ianao dia olona tsy mba niry ninina. Ary tena mino mihitsy fa rehefa afaka mianatra mantoky an'Andriamanitra marina sika, iny fa ny fotoana ny mety indrindra. Ary rehefa tonga ho antsika tokoa izay fotoana izay dia tsy izy tevolany amin'ny elo na olo eto tany ahazona antsika tsy ahazo izay omen'Andriamanitra antsika. Marina izany. Sahoana. Efa mbanitrakana izany ve ianao rehefa miatrika ilay kesery ianao ka tsy tena hainga anarak'izay ilanao azy izy, nefa izy efa tena miezaka fa tena ampiny fanerenao azy izy ka vao mainka amikorotana dia angamba hoe mety mba isy zavatra hafa tian'Andriamanitra omena anao koa tsy ny azonao izay ilainao zany fa ny ahatonga anao mba ho fampahirezana azy. Za taloha tena tsy maharitra mihitsy amin'ny zavatra ohatr'izany ary za tena tonga teo miteboka izay lazako mihitsy hoe hitanareo zao. Tsy hoe izy akory ka tsy ho afaka ny andry eto vetivety. Asa-be fanaina rangaha. Milamina foana io tena manao toetra tsara ianao. Zao isaoran'Andriamanitra fa nandeha lavitra tamin'izany fa ny toetra mahaolona mbola mirona foana any amin'ny tsy faharetana. Za zany tena reny olona manana toetra mora tezitra reny. Milantia zao dia tena ilaiko eo mihitsy. Noho izany minoa araiky fa ny hoe maharitra dia zavatra tsy maintsy atao fananiana mihitsy. Mety zavatra izay tsapantsika eny foana zany fa ilaza aminareo fa tsy voatery atsiaro aharitra vao maharitra. Hoy aho hoe tsy voatery atsiaro aharitra vao maharitra. Zay tsapantsika dia zavatra hafa mihitsy zany. Fa zay ataontsika koa tantara hafa. Tsy voatery atsiaro asa tsara vao manao asa tsara.
tsy hoe mahatsapa tia manao tsara ianao vao mba anao ny tsara, tsy voatery tia mamela heloka olona ianao vao mba amela heloka azy, satria ny famela-keloka tsy izay tsapanao mikasika azy reny fa fomba safidinao hitondrana azy. Amen. Za mino fa ny faharetana dia isan'ny fahendrena lehibe indrindra izay afaka velabelarintsika. Za mino fa tena milaza betsaka amin'ny olona ny amin'ny filaminana zany, ary fomba ahafahantsika mity olona koa zany izay mety nanao diso dia mba mitady olona aneo amin'ny karazana faharetana. Zao ny Israelita zao tena tsy naharitra mihitsy. Nomeri 2:20, 4:5. Ary niala tany an-tendrombohitra Hôra izy ka nahazo lalana mankany amin'ny ranomasina mena manodidina ny tany Edôma. Dia kivy ny fanahin'ny olona noho ny lalana, dia jereo nge izay nitranga raha ny amin'ny dika teny hafa. Zany dia nandehanana tamin'ny tsy faharetana, ny asa saina sy kivy tanteraka, vokatr'ireo fizahan-toetra teny an-dalana. Hitanareo lalana tsotra matetika, tsy hoe ny lalana akaiky zany. Matetika sika dia mihevitra fotsiny hoe azo zavatra aingana, fa tsy izay mihitsy ny zavatra ho tsara indrindra ho antsika amin'ny farany. Avy eo amin'izay izy ireo momonina, tsy hoe faharetana lasa fingonongononana. Nisy teboka manokana nijanonantsika maly ariva izay menomenona ny Israelita ka nijanonany teo. Raha mbola nomemena sy mingonongona ary mitabataba sika, dia tsy hetsika eo amin'izay misy antsika mihitsy. Tena mahagaga ange ny isan'ny zavatra afaka isaorantsika n'Andriamanitra raha mba misaina kely ny zavatra izay afaka ataontsika ho fitahiny isika. Ny tsy faharetana isan'ny zavatra niazona ny Israelita tany anefitra, ary isan'ireo zavatra miazona antsika tsy akafiany fahafenon'ny teny fikasan'Andriamanitra tanteraka izany. Firy aminareo zao mirona ny amin'ny tsy faharetana kely foana? Firy aminareo ny tena tsy maharitra mihitsy? Dia mazava ho azy averiko indray dia efa tsy isana nangatanana. Ilaza aminareo zao niaraka fiara taminy tsy hoe tanteraka amin'ny faharetana izy akory. Amen. Jakoba 5:7 milaza mareta tsara rehefa miandry ianao. Zao tia moka zavatra avy amin'izany satria tsy nilaza hoe mareta tsara raha iandry nareo. Ka mareta tsara raha lahy satria miandry ianareo. Mandra-piavin'ny tompo, indro ny mpiasa tany miandry ny voka-tsoa amin'ny tany ka maharitra amin'izany. Mandra-pahazo ny ranonorana aloha sy aoriana. Zao hitantsika io oratra io zao, mpiasa tany mamafa vofa, tsy hitanao inisiana ny tranga akory teo amin'izany tany izany. Ary mamafa vonofinoana sika, mamboly voan'ny fankatoavana sika. Fa ny fitsarantsika tsy tonga fotsiny amin'ny alalan'ny finoana fotsiny fa amin'ny finoana sy ny faharetana. Enoy faharetana tsy hoe miandry fotsiny fa izay toetra antsika eo ampiandrasana eo koa. Vokatry ny fanahy koa ny faharetana, misy ifandraisany amin'ny toetra zany, dia misy ifandraisany amin'ny toe-po, dia misy ifandraisany amin'ny tsotezitra rehefa tsy mahazo izay ilainao ianao. Misy ifandraisany amin'ny hoe mijanona mamy foana ianao, na dia ao anatin'ny toerana tena mangidy azy. Fa tsy mampiseho ninina amin'ny olona momba an' Jesosy sika raha toka mivoaka any dia manao tahaka ny ataony. Ka tena zava-dehibe ny ananantsika toetra manendry-tena izay efa noresantsika tamin'ny fampianarana zao. Ary fantatsika fa tsy voatery ny olona rehetra no andeha amin'ny lalantsika. Ary tsy hoe izay akory ny farany zavatra rehetra rehefa tsy maintsy miandry zavatra sika. Ary tsy tokony hanao tsinotsinona olona sika rehefa tsy manome antsika izay ilaintsika avy hatrany izy. Na raha vao mba manao diso izy. Aza manao ny tenanao ambony mihoatra noho ny hafa, ny Baiboly milaza hoe vaoka ilay saina izay an'i Kristy no saintsika ihany koa, saina ny fihevitsika aoka ho ao anatinareo ilay saina izay tao amin'i Jesosy Kristy. Petraka tamin'ny maraina dia niteny mafy hoe Andriamanitra tsy ho tsara noho ny hafa rehetra izany. Haiko fa tia ianao. Tsy hoe izany tena ratsy indrindra akory, fa tsy ambony noho ny olo-kafa rehetra koa.
aza atao manambany olona androany, aza atao miteny manambany olona, aza atao tsy manaja olona. Hitanareo rehefa manomboka mieritreritra ianao, misaina fa hoe ianao dia tsara noho ny olon-kafa, dia manomboka manambany olona amin'izay ianao. Zaho ahoana ary no tsy aizanareo an'izany? Maninona ary no ela be ohatr'izany? Dia te hilaza zavatra aminareo tena raisin'Andriamanitra manokana raha vao manambany olona isika. Raha vao misy olona manambany tsy manaja anao, tena raisin'Andriamanitra manokana izany. Ka raha mihazona toetra tsara ianao na dia amin'izany aza, Andriamanitra hanome fitsaharana sady hamalisoa anao. Tsy tiako mihitsy ireny olona tsy manaja olon-kafa ireny, tsy tiako izany olona tsy manaja zany. Za koa tsy teo tsy manaja ny olon-kafa izany, ary mba hahatonga tsy ho lasa hoe za manao tanjona ny mba hompanaja ny olon-kafa, fa raha vao tsy maritra dia amin'ny fihetsiko sy amin'ny feoako ny hitarafana izany mitady tsy hanaja olona zany. Izy aminareo mahalala ny fihetsiky ny vatana. Misy manana fihetsiky ny vatana tsara ve aminareo ohatra ny hoe tena za tsy niteny zavatra fa nanao fotsiny aho hoe ianao ary ve no adalan-drindry eto tany. Ka tsy hoe mila manana vava maritra fotsiny isika, mila manana tarehy maritra koa. Dia vatana maritra mareta tsara eo ampiandrasana. Petera voalohany toko faharoa andiny fahasivy ambin'ny folo. Ty soratra masina izay vakiako anareo ty dia tena sarotra telona mihitsy. Na zany azy io izy zao ka mila mihinana hena koa isika izany fa tsy voankazo foana. Fa izao no tena ankasitrahana izay ekena raisina sy isaorana mihitsy raha misy olona mitondra lahelo ka mandefitra ny tsy marina noho ny fieritreretana any amin'Andriamanitra. Fa inona ny laza raha tahiny kapohina noho ny fahasononareo ka mandefitra amin'izany? Raha tahiny manao soa kosinareo ka mitondra fahoriana sy mandefitra, dia izany no tena ekena sady sitrak'Andriamanitra. Hitanareo, za zao eto mieritreritra hoe inona zany zao? Ianao ve ity izany hijaly amin'ny tsirariny izany? Fa ny amin'izany no niantsona anareo, ry olona zany niantsona antsika. Tsy afa-misaraka amin'izay niantsonanao zany amin'ny mampino. Fa Kristy koa nijalo anareo, nanome anareo ny ohatry ny tenany, tena nataony ohatry ny fijaliana. Fa mijaly amin'ny voninahitra sika fa tsy amin'ny adalàna. Janona kelinge eo tena efa natratra ny famatoram-panahalalina ianao. Rehefa afaka mandalo zavatra izay tsy rariny tsy marina, tena mafy aminao mihitsy. Dia nefa mbola miezaka miady sy mitoetra tsara ihany mandra-pitenenanao amin'ny olon-kafa, dia tsy misy olona mahalala izany akory, tsy misy ninina hita eo amin'ny fiainanao, dia mbola miasa ihany ianao dia mitahy olona, satria manana ny finoana miorina tsara ao amin'Andriamanitra ianao, ka tsy misy maharatra anao ela be zany. Fa ny amin'izany mihitsy ny antsona anareo, 2:20. Izy Jesosy izay tsy nanotakory sady tsy nisy fitaka teo am-bavany. Dia ny 2:13 lasa tena tiako mihitsy. Ny ahy io nankoko amin'ny rindrina dia voaloko tsara no haingiona dia tena ho mirindriny birao. Raha no tevatevaina izy dia tsy mba nanevateva. Raha nijaly dia tsy nandrahona na ny sainany anao valifaty, fa nanolotra ny tenany sy ny adiny ho amin'ny mpitsara marina. Zao anazavana tsara, tsy faly amin'ny fahorianao akory Andriamanitra. Ny hirifirinao sy ny ady marary azy tahaka izay marary antsika ihany, ary mety ho lalina kokoa azy zany. Fa izay lazainy eto dia hoe
ny fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra dia tsy ny fahoriantsika akory no manome voninahitra azy fa ilay faharetantsika amin'ny fahoriana no manao izany ho azy, fa izany no mampitombo ny vokatry ny fanahy, fitiavany, fifaliana, fiadana, faharipo, famoram-panahy, fanaovan-tsoa reo rehetra reo rehefa mandalo zavatra sika. Isan'ny vavolombelona lehibe indrindra izay afaka nanantsika eto tany zany. Tsy anasoanao koa ny fanananao marika famantarana amin'ny fiaranao, fitondranao baiboly any am-piasana. Mihaino ny écouteur-anao misakafo dia mitoka-monina rery, tsy miarakaraka amin'olona dia toreny hoe ambony noho ny olon-kafo ireny ianao. Ka raha vao mba misy zavatra mitranga izay tsy tianao eo, tonga dia mitsangana dia manao toetra miafina avy hatrany. Tsy mety zany, dia raha n'Andriamanitra fa tsy anao ohatra zany nareo, zany tsy apiditra anareo amin'ny fiainako mihitsy Jesosy tsy nanao fandrahoana falifaty zany. Nanankina tenany tamin'Andriamanitra izy. Isan'ny zava-tsarotra atao indrindra eto tany hitako rehefa misy olona mandratra anao dia ny mamela n'Andriamanitra hamaly anao. Fa rehefa tonga amin'izany teboko izany ianao milaza aminareo fa tsy hatazona anao dia voly. Zaho hitantaratantara roa aminareo Nisy fotoana tamin'ny fiainam-pianakavianay dia nisy trangan-javatra izay afaka ataoko ohatra nampy anareo atakatrizay tiako lazaina androany. Ny zanakay lahy Daniel avy namonjy voyage de mission tany amin'ny République Dominicana dia nivena niaraka tamin'ny karazana feritraratra maromaro tamin'ny tanany. Lazaina azy fa tao hoe karazana pozina ratsy avy any amin'ny République Dominicale ireo fery ireo. Tena sahirana nijery anamarina hoe ina marina ary izy io. Ny dokotera-pianakavianay tsy teo toerana ka dia nanao fotoana tamin'ny dokotera izay nandray ny antsony teo zay. Ny zanakay vavy Sandra ny antso dia nanao ny fotoana ny teny taminy hoe 4 taona Daniel teo dia hoe izy no anabaviny ka izy nitondra azy any. Tena sahirana be zay tamin'izany. Isan'izany Sandra ka efa tena sorona lehibe ho azy nanaovany izany fotoana izany ary mila teo amin'ny 20 minitra teo hatrany amin'ny dokotera. Rehefa tonga tany izy dia niresaka tamin'ilay olona natsony teo, ty le anadahako fa hitondra azy aty azy zao no anabaviny. Hoy izy azafady fa ny lalàna amin'ny fianay tsy maintsy indray mandray no mitondra ny tsy ampy-taona aty. Dia Sandra nazava hoe tamin'ny antso efa niteny anao fa hoe anabaviny ary zany hitondra azy aty. Zao le madama toa mbola tsy nety ihany. Fa hoy izy hoe tsy azafady fa tsy afaka ny izaha azy zay raha tsy misy ray aman-dreny. Ka noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia nafetena tsy ho tezitra Sandra. Mbola tony tsara ihany izy. Nijoro vavolombelona tsara, niantso telefona. Niantso ny rainy izay namangy ny reniny dia nitantarany zavan-tranga ka hoy ny rainy ho avy ihany zao. Ny maraina koa niny dia idevy. Rehefa nivoaka dia tao natsiaro andalo tany amin'ny birao dia mba naka boky sy kasety fampianarako tany. Mazava ho azy fa kasety tamin'izany tsy dia tena lalala izay antony loatra fa dia nanana fandrisihana taopony fotsiny izy akizany. Ka raha vao tonga tao amin'ny birao ny dokotera izy, le madama nahita ny anarany Joyce Meyer. Hoy izy hoe tena fantatra ny anaranao. So dia mba misy ifandraisany amin'ny Joyce Meyer zany. Za mantsy vao nanomboka mijery azy amin'ny télé zao. Ka dia afaka nanome azy iray tamin'ireo boky izy dia niresaka kely taminy teo. Fa ny antony niresahana anareo zany tantara zany dia zao fotsiny. Ahoana moa raha nindrona tamin'ny fahatezerany Sandra? Tsy naharitra ka niteny ratsy io madama io. Ahoana raha vao niditra tao devy dia nisafidy teniny amin'ny tsy fankasitrahany sy izay mety ho fijery ratsy ny nataony tao ary avy izy nanontany hoe ianao ve ny vadiny Joyce Meyer? Za zao efa nahita azy nitory mikasika ny fitiavany Jesosy Kristy.